tadidi. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, sivy amby folo amby zato, dimy amby folo. Inge zariny iny. Fa inona indray zato mahatezitra be? Tsy azoko mihitsy. Ary ianao ty tatoato mora tezitra. Tsy azoko mihitsy Andriamanitra indraindray. Tsy azoko hoe maninona ary izao ataon'izao inona. Fa maninona izy e? Na Andriamanitra ne manao izay tiany izy amin'ny olony e. ka tsy olona tsy alehany iny ve rangarina iny dia nataony afa-panadinana. Iza indray ty resahanao? Baoly. Fa maninona? Tsy alehany eo tsy mianatra. Tovavy misiditsidina eny ambonin'ny avoana iny. Olona miteny ratsy ny mpanompon'Andriamanitra ninona za angerina eny nataony iny. Za raha tsy niny foana sy ny sisa rehetra azony eny an-tsaina angamba fanenjehany. Za hono la ny andro amin'ny fivavahana fa ireny aloha olona tsy miditra am-piangonana mihitsy e. Dia hitako mihitsy kosa aloha fa dia afa-panadinana nge izy roneny. Afaka izy. Izay izany no tiany tompoko. Jerry Sananao afera. Joshua e. Joshua fantatry ny eny Joshua le miezaka be iny. Le mampianatra sekoly lahy eo amintsika izy koa nge niarana nala fanadinana tamin'ny Baoly. Ay. Izy tsy afaka. Ndry nampalahelo Joshua kely. Maninona kosa ary Andriamanitra manao an'izany e. Zao aloha nazaiko anao e. Tezitra mihitsy ary neny asosotra Andriamanitra mihitsy malala izay antony. Dia tsy azoko mihitsy e. Saingy te hampitandrina anao amin'izao fanahinao zao. Te hampitandrina anao mihitsy amin'ny fanahinao. Ka tsy rariny angeriny izy izany. Ny olona tsy mandeha amin'ny zelony iray ve ny tahiana. Fa tsy fantatra aloha izay mahatonga an'Andriamanitra hoe nataony afaka izy. Na tsy fantatro na hoe nanao afera ve izy na afaka azy. Izany mihitsy angamba. Fa izao ny zavatra nazaiko anao. Ianao manokana no tiako eritreritra. Inona ny eritreretiko amin'izany fa za zao eto misafoaka mihitsy ny ao anatiko ao. Eto indrindratsika izao mijereo kely ny Joshua e. Maninona indray Joshua le afa-panadinana tsy afaka. Ka teny ho an'ny Joshua koa io. Fa ahoana? Joshua 7:20. Joshua firy? Joshua 7:20 andininy faraika ambin'ny folo. Fanina mihitsy ankiana hainao an'ilay vaovao e. Joshua 7:20. Ka io nazako aminao mila miambina mihitsy ianao. Joshua 7:20 sao dia tsy araka ny eritreretanao azy ny zavatra ataon'Andriamanitra dia manjary simba le fiainana. Dia tsy nampozina mihitsy aloha fa dia ohatrany mandiso fanantenana fotrany. Vakio aloha io tenin'Andriamanitra io e. Joshua 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tia an Jehovah Andriamanitrareo. Azonao ve ny tiako atongavany? So ianao tika manjary Andriamanitra ny tsy tianao eo anatrehany hoe tsy tianao Baoly ho afa-panadinana dia lasa Andriamanitra mahatezitra anao dia Andriamanitra no ohatrany hoe tsy tianao. Fa tandremo tsara ny fanahinareo izy mba ho tian'i Jehovah Andriamanitrareo. Izay ny afatry ny tompo amintsika. Tena tonga dia ranomangatsika be milatsaka eo amin'ny lohako mihitsy tiriny eny. Dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'i Jehovah Andriamanitrareo. Joshua 7:20. Hifonana amin'ny tompony mety fanomezan-tsiny samihafa fa matoa iny naseho any teo dia manana ny antony izy. Ary tena mila mieritreritra. Izay indrindra tiako aminao. Tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'i Jehovah Andriamanitrareo. Joshua 7:20. Ninona zava-miseho amin'ny fiainana izany roneny dia tia foana ny teny e. Tandremana sao mety sao dia solafaka ny hafa sao dia solafaka ny tena fa dia mahatezitra an'Andriamanitra ny zavatra ataona. Manjary endrika tsy fitiavana an'Andriamanitra ny fanomezanao tsiny azy amin'ny hoe afaka Baoly. Marina izany roneny. Dia tandremo tsara ny fanahinareo ny tenin'Andriamanitra mba ho tia an Jehovah Andriamanitrareo. Joshua 7:20. Ny aloha io dia tena zava-dehibe amiko mihitsy. Tandremo tsara ny fanahinareo izy mba ho tian'i Jehovah Andriamanitrareo. Ka tsy maintsy mitombo fitiavana ny tompo isan'andro. Ary ny olona
rehefa tian'Andriamanitra tsy manome tsiny azy amin'izay zavatra ataony rehetrarehetra. Izany mihitsy, sady mampatsiahy aho izany hoe ny fanahy koa mila tandremana fa sao dia zavatra hafa no tiantsika eo, sao dia lasa izao tontolo izao ny harena, ny vola sy ny sisa rehetra. Aleo tandremana tsara ny fanahy mba ho tian'i Jehovah Andriamanitra ireo. Josoa 7:21-20. Sady tadidinao angamba ilay teny any amin'ny Korinthiana 1:4-12 milaza hoe raha misy tsy tian'ny tompo dia aoka ho vohozona izy. Ary izay no tenenako aminao, tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'i Jehovah Andriamanitra ireo. Josoa 7:20. Ombay mitadidy. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, 7